Raha mihevitra ianao fa tsy mahafeno fepetra mba ahafahan'Andriamanitra mampiasa anao, dia noy ary ity. I Abrahama dia antitra loatra, i Jakoba dia nandainga sy namitaka, mpamonon'olona sy niakana kapiteny Mosesy, i Gideona dia sarotahotra, samy mbola tanora loatra, i Jeremia sy Timoty, i Davida dia sady mpijangajanga no mpamonon'olona, nandositra an'Andriamanitra i Jona, Eli dia namoy foka naniry ho faty, raikitory teo am-pivavahana ny mpianatra, raha tokony mbola hivavaka, i Petera dia nandahany Kristy, nisy demoni Maria Magdalena, efa nisarabady mibetsaka ilay vehivavy Samaritana, nisy fotoana i Tomasy nisalasala, ary Paoly ilay nanoratra boky 3:12 ao amin'ny testamenta vaovao dia nanohitra sy nanenjika ny fiangonan'Andriamanitra. Mora ny mieritreritra hoe nampiasa ny Abrahama, Mosesy, Davida, Petera sy Paoly Andriamanitra satria olona mahafinaritra ry zareo. Fa raha ny marina dia olon-tsotra tahaka sy Ianao ihany izay nampiasain'Andriamanitra mahagaga ireo olona ireo. Samy nanota sy nanana fahalemena avokoa zareo, ary betsaka no nanao fahadisoana be teo amin'ny fiainany, fa nahita ny oatra ny fahadisoany Andriamanitra ary nampiasa azy hanatanteraka ny fikasana. Ka nahoana no tsy ho afaka hanao toy izany aminao izy? Zao ary, raha miaina anaty fahotana ianao dia tsy miteny aho hoe tsy olana zany satria hoe hampiasa anao foana Andriamanitra. Ny mandany tenantsika no mitanjona amin'ny maha-kristianantsika ary ny manaiky milefitra amin'ny fanahy masina mba hanampiny antsika hanahaka an'i Kristy bebe kokoa. Aza manolotra izay momba ny tenanareo amin'ny ota ho fiadian'ny tsi-fahamarinana, fa atolory ho an'Andriamanitra ny tenanareo ary ny momba ny tenanareo ho fiadian'ny fahamarinana ho an'Andriamanitra. Raha sendra solafaka ianao eny an-dalana dia mibebà, ary raha hita ny hafa ny fahalemenao dia afaka manazava aminy tsotra fotsiny ianao fa mbola andala am-pitomboana ara-panahy ianao. Fa aza mieritreritra hoe tsy maintsy tonga lafatra ianao vao afaka manompo an'Andriamanitra. Mihevitra ve ianao fa efa tsy nahomby mbetsaka loatra? Andriamanitra mahari-po izy. Mihevitra ve ianao fa antitra loatra? Tsy ahasakana azy izany. Mihevitra ve ianao fa betsaka loatra ny fahalemenao? Ny herin'i dia tanterahina amin'ny fahalemena. Mihevitra ve ianao fa mbola tanora loatra? Mba nieritreritra an'izany koa i Jeremia fa hoy Andriamanitra taminy, aza manao hoe mbola tanora loatra aho. Ka fialan-tsiny inona no lazainao? Fa maninona no tsy afaka mampiasa anao Andriamanitra? Marina fa misy olona mahay kokoa noho ianao, misy olona nanao fahadisoana vitsy kokoa noho ianao, misy olona kristianina efa ela noho ianao. Fa hono mbola mieritreritra ve ianao fa tsy afaka mampiasa anao izy rehefa mahita ireo ohatra amin'ny olona sasana ampiasainy ao amin'ny Baiboly ireo? Raha vonona hankatoy ny teniny ianao sy hahafohy ny fiainanao ho azy, dia lazaiko aminao fa tena afaka mampiasa anao tokoa izy. Ka aza miala baly intsony ary, raha zanany ianao dia te hampiasa anao izy, ka ny fanontaniana mipetraka dia izao: vonona ny ampiasainy ve ianao?